Ry vahoaka malagasy indrindra ianareo mponina avana ao Ikongo. Niarahantsika niaina ny savorovoro vokatry ny vaovao tsy marina izay manambany ny kolotsaina malagasy. Tsy mivaro-janaka ny malagasy ary ny soatoavintsika dia manamafy fa ny trano atsimo sy avaratra izay tsy mahaleo kialofana. Fomba ny malagasy ny mitaiza sy manatafita ny zanakavana indrindra rehefa misy ny fasairanana, maneho fitiavana izany. Mazava ny fanambarana nataon'ireo sokajin'olona maro samihafa sy ny komity maleo-tena mpiaro-ny-zo maha-olombelona na ny CNIDH ary ireo tompon'andraiki-panjakana isan-tsokajiny any Ikongo. Mazava ho azy, eo ihany koa ny ministeran'ny mponina amin'ny alalan'ny taleparitra izay efa nanao fampitan-kafatra mahakasika iny toe-draharaha iny. Amafisiko fa betsaka ny hetsika efa vitan'ny ministeran'ny mponina miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika. Raha ny fehina ara-tsosialy ao Ikongo no lazaina dia efa misitraka izany izy ireo, ka efa nahazo ny fanarenana ara-tsosialy vokatry ny haintany sy ny rivo-doza. Eto am-pamaranana ny hafatra tianay ampitaina dia mangataka sy miangavy amintsika mpanao politika re tompoko. Marina fa misy ny tsy fitoviana eo amin'ny fomba fijery eto amin'ny firenena, ary samy an-tany fitiavan-tanindrazana isika, kanefa aoka mba toe-javatra tena marina no ahely. Mino sy matoky ny tenako fa amin'izao fotoana izao dia malahelo ny mponina any an-toerana satria dia ninina natao mpamaro-janaka izy ireo no tsy fitovian'ny fijery ara-politika hoentina andotona ny fitondram-panjakana. Maniry izahay mba tsy iverenany zavatra tahaka ireny intsony fa tsy soa ho an'ny fiarahamonina malagasy izany. Amafisiko hatrany fa eo anilanareo mandrakariva ny fitondram-panjakana, mijery sy mahita ary mandray ny andraikiny. Misaotra tompoko.